Amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasa mba malala no ianona amintsika amin'izao fotoana an'io izao a. De faly indray ny tenako miarahaba anao eto amin'ity androany ity anatin'izao fandarantsika vavaka fiambinana zay iarahanao amin'ny fandarana andramoka izao a, ny Aki radio a, ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana, indrindra ny groupe zay maharesy zay miaraka aminay foana manototosa an'izao fandarana izao a. De manana fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra. De matoky sy mihitsy zay fa salama tsara toy tsika amin'izao fotoana an'io izao. Raha ohatra ianao anatin'ny tsy fahasalamana de hitondra fahasalamana ho anao anefa zao fandarana zay arahanao zao satria ifampahery anatin'ny vavaka tsika amin'ity androany ity anatin'ny torotena ifampahery tsika androany, alleloia, tahaka ny isan'andro ihany a. De tonga soa ianao ary miarabanao manokana ataovy ampy anao mihitsy ny tombon'andro nomen'Andriamanitra anao androany sy nahavitanao a an'iny tontolo andro iny ry havana malala. Betsaka ny nivoaka ny trano tsy tafody tamin'ity androany ity. Betsaka ny natory tamin'ny alina tsy tafafo fa ianao kosa tahin'ny tompo a de ataovy ampy a isaorantsika an'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany ka de miarabanao a de manona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy. Hiaraka eto tsika anatin'ny adiny ray sasany mahery eo, ifampahery anatin'ny hira, anatin'ny vavaka, anatin'ny toroteny, ao anatin'ny famelabelarana ny toroteny a, de matoky aho fa tsy taka ny idiranao teto a no ivoahanao eto amin'ity androany ity a fa ampahery anao any a ny fanahy masin'Andriamanitra amin'ity androany ity ka nisy atokantrano isam-batan'olona anie de Jesosy mangy anatin'ny tokantranontsika any metraka fiadanam-po, filaminan-tsaina, fahasoavana sy fifaliana ary fahasalamana sy fitahiana ho antsika tsirairay avy. Tahiny tompo ranabavy randrana anao vao tonga teto a de za de tena hoe maharetatra amin'ny farany fa tsy kisendrasendra nahatogavanao ato ary tsy tongatonga fotsiny eto ianao fa misy raha ilan'ny tompo anao a ka de mahereza maharetatra amin'ny farany. Raha ohatra kosa efa paketo ianao tahaka ny ranabavy misy fita de maharetaka ohatra amin'ny farany ary tahiny tompo manokana ranabavy misy fita ranabavy lalahy zanaka felina rakoto izy niditra voalohany teto androany a de nanaraka azy a ranabavy Lina, nanaraka azy a ry ranabavy Mampionina vadiko sy ry Verselina tahiny Jesosy iza dahôly reo ihany no vezivezy eto le anarana: Verselina, Tsiramboaramiel, Razana Monika, Erika Raka, Verselina, Kodaleoni, Nambinitso, Makrina, de Fandresena Fitiavana, tonga soa Tody Rahony Sosy, Olga Pulcherie, tonga soa kamaradin'i Jesosy. Mahafinaritra be ny Aki tsy mihety, Aki toroteny tsy mihety a de mahereza foana Andriamanitra anie a ampitombo anao foana ranabavy. De koa ny Aki Hery, ny Aki Summary Time izay iarahana amin'ny ranabavy Angela, mahafinaritra daholo fa de tahiny tompo daholo nareo a. Fandarana eto daholo zany raha tsy fantatrareo de mba jereo de ampaherezo ny ankizy a. Erika Raka, Sandola, Itody Rahony Soa, Tsiramboaramiel, Anjasika Patitsia izay ampaherezika ihany koa moa manga fahoriana fa nandao antsika moa ny rafozany a izay efa nahazo fotoana ihany tokoa de mahereza ranabavy sy Kapatitsia de Andriamanitra anie ampionona anareo ao anatin'izao farasanany rafozanao zao de mahereza hatrany a. Fomban-javatra moa lalana tsy maintsy ravatsika moa ny fahoriana fa de mampahery anareo amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy ameny mibanga ary izy koa ny balisama hanasitrana ny rahatrapo anaty amin'izao fotoana izao izay anatin'izany donam-pahoriana zany de Andriamanitra anie hanaisotra farak'izay aingana ny rahona amin'ny tatao eo anoloanareo amin'izao fotoana izao anatin'izany ny fahoriana zany ka de mahereza ranabavy sy Kapatitsia. De tahiny tompo Marizô, Rantinina Marie Charline, Mami, Kataka, Faly Heritovo, Roly, Fanilo Zavitramana, Naiena, Erika, Zina Teoda, Lovelitina, tahiny tompo de mahereza ihany koa ianao satria tamin'ny herinandro ihany koa moa de fantatsika fa ny donam-pahoriana koa ranabavintsika Lovely ary de Andriamanitra anie ampahery anao koa. Efa nifampahery ihany moa tsika tao anatin'ny zay fotoana zay fa de mbola mampahery anao foana ary faly foana mahita anao eto, alleloia. De Andriamanitra koa anie ampahery anao ranabavy Lovely tahiny Jesosy de mahereza. Sesisesy ny fahoriana moa tao ao fa sao de gaga nareo zay vao tonga toetra misy fahoriana foana eto zany fa ny sesisesy izy nisy anankiroa zany tamin'ny herinandro iny ny havan'ny ankizy eto ka de mahereza daholo isika tsirairay avy. Soa ny Natalie, tonga soa ihany koa
ao ihany koa ry Naël tonga soa, Berta, Pitisirija, Fitifirija tonga soa, de Zinateoda tonga soa daholo a, isika tsirairay avy Berta Sava, Rodina, izy nalabaindrina zany ary Naiena de tonga soa ihany koa Antanirinandry, Naël efa narabaiko teo tahiny tompo, Tinarakoto Arzaka, de ao ihany koa Jonathan sy Suzelle fandresena fitiavana, Kotaleoni tonga soa tsika rehetrarehetra, Olga Ranoroso tahiny Jesosy daholo a, de Mahereza daholo a, maharetatra amin'ny farany androany a, elaela tsika tsy niona, alleloia, elaela tsika tsy niona de nafinaritra aloha ny fiarahana fa ho tantarainy zany rehefa milohan'ny zatra rehetra aloha de andaloantsika hivavaka androany a, niaraka amintsika de ranavavitsika Rodina nivavaka fanombohana, de ranavavitsika Monika nivavaka ao amin'ny firenena, de ny tena kosa nitondra fampaherezana eto androany satria elaela tsika sy niona teto de fampaherezotsika amin'ity androany ity ka milohan'ny zatra rehetra aloha de andaloantsika hivavaka Amerika zao fotoana zao ampilatanan'Andriamanitra. Ndao mpandrotsika ranavavitsika ranavavy Rodina, izy no hivavaka Amerika amin'ny fotoana ampilatanan'Andriamanitra, de tahiny tomparitsika de Verneto isika rehefa avy eo. Sipa Zafisoro tonga soa fa androany no vohita teto tsy moa fiantsoanao na Zafisoro na i Sipa fa de tonga soa ianao de maharetatra amin'ny farany. De ao ihany koa ity Narakoto Arzaka efa narabaiko teo de tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra, ndao ary hivavaka tsika Amerika zao fotoana zao eo ampilatanan'Andriamanitra, de tahiny tompo fanira zavatra manana koa efa io niditra io tonga soa ary tsika tahiny tompo ranavavy Rodina hanao ny fitenenana. Faly miarahaba ho an'ny pastera ny tenako, ary faly koa miarahaba ho antsika rehetra izay mbola tafahoana amin'ity fandaharana anio izao, de handeha isika hivavaka hanapetraka izao fotoana eo amin'Andriamanitra. Mbola hiara hivavaka antsika. Ry Andriamanitra reneziny an-danitro, faly nisaotra midely mankalaza ny anaranao izay. Misaotra anao izay nitantanina sy narovana nandritra ny andro izay nidiavinay ka mbola nahatratra an'io izao. Misaotra ny Tompo satria tsy herinay natanjakaina nahatratraran'izao fa ny herinao. Ary ankehitriny Tompo, mangataka aminao izay raha misy zavatra izay tsy mety nataonay Tompo, tsy nifanaraka teo tamin'ny sitraponao, ifonanay izany, avela hely koa Tompo mamindrafo aminay ianao. Ka resy izahay Jesosy fa voniko anaradianao. Ary amin'izao fotoana izao hanapetraka ireto mpanomponao izay hitonga ny hafatrao Andriamanitro. Mangataka ny fananany masina rotsahy eto amin'ity fandaharana ity amin'izao fotoana izao. Ny mpanomponao izay hitonga ny hafatrao, raha koa ny fananany masina izany teny izay hentiny eto izany Andriamanitro, mba ho tafita soamantsara ary hitoetra ao am-ponay tsirairay avy izany. Ary raha misy namanay amin'izao fotoana izao handeha hiatrika izao fotoana izao Tompo, afingany diany Jesosy Kasy ny fananany masina, hitoerana izay misy azy amin'izao fotoana izao, mba tonga eto soamantsara. Ary ndreto koa Jesosy ny vahoaka anazy hiainy zany hafatra izany. Raha koa ny fananany masina ny fony tsirairay avy, toerana izay misy izy re Andriamanitro mba hahainy izany hafatra izany. Oka zahay Jesosy ompo tsy mpiainy fotsiny fa hankatony teninao. Ary ho tafita ao amin'ny fonay izany, ho tafita eo aminay tsirairay avy izany hafatra izany. Ary mpanomponao izay hitonga izany famelibelana teninao pastera, raha koa ny fananany masina i Jesosy, engane ho tanteraka sy lavrary izany teny izay entiny izany, mba hifikirana bebe koa amin'ny fanompoagnanao. Ary ny mpanomponao izay hivavaka ho an'ny firenena, raha koa ny fananany masina mba ho tanteraka sy ho lavrary izany, ho tafita amin'ny firenenanay. Kasihy ny koneksiona rehetra sy ny fitaovana izay entiny eto Andriamanitro, mba tsy hoisy hanakantsaka ny asan'ny diavosy sy Satana, fa handeha soamantsara izany koneksiona izany. Apetraka eo am-pelatanana izao vavaka zao Andriamanitro, mino aho eto ny fanatrehanao amin'izao anio izao, tsy taka ny diranay eto no voahanay fa hazy hery sy tanjaka fanasitranana ho anay tsirairay avy.
amin'ny anarana Jesosy mavonjy no ametrahako izao vafoka izao. Alléluia. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. Je vais aujourd'hui vous faire le résumé en français du sermon du sabbat 13 novembre 2021 qui nous a été partagé par pasteur Jade. Le verset que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans Ésaïe chapitre 65 versets 8 à 9. Ésaïe chapitre 65 versets 8 à 9 au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit « Ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. » J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité, et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays, et mes serviteurs y habiteront. Amen. Ici, on va parler du jus dans une grappe. La grappe se répète plein de fois dans la Bible, elle est mentionnée plein de fois. Pour pouvoir avoir de belles récoltes, il faut bien s'en occuper, et beaucoup. Il faut bien l'arroser, il faut utiliser du bon fumier pour que ça pousse bien. Et Jésus a plusieurs fois utilisé la grappe comme exemple parce que la grappe de raisin, c'est un symbole de bénédiction. Le jus qu'il y a dans la grappe aussi est utilisé beaucoup de fois dans les mariages parce que ça a bon goût, c'est sucré. Tout ça pour dire que le jus qu'il y a dans une grappe, c'est très très précieux, c'est une bénédiction et qu'en toi, il y a ce jus. Le diable, lui, il veut te détruire. Il veut enlever cette bénédiction qu'il y a en toi. Mais Dieu ne le laissera pas faire. Il ne te laissera pas détruire. Tout simplement parce que tu as ce jus en toi. Si David, lui, il avait été détruit pendant ses combats, s'il avait été, par exemple, tué par Goliath, il n'aurait pas pu écrire tous les psaumes qu'on connaît aujourd'hui. Il n'aurait pas pu écrire tous les psaumes qui nous donnent à chaque fois de la force, à chaque fois qu'on les lit. Parce que ces psaumes, c'était le jus qui était en David. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas laissé les ennemis détruire David. Donc toi, n'aie pas peur parce que Dieu te protège. Il va bien s'occuper de toi. Il ne va pas te laisser détruire par tes ennemis. Alléluia. Les gens, parfois, ils ont peur quand ils sont dans des moments difficiles, quand ils ont des problèmes d'argent, des problèmes de famille, par exemple. Mais si tes problèmes sont encore matériels, n'aie pas peur parce que Dieu peut encore arranger ça. L'important, c'est ta relation avec Dieu. L'important, c'est que tu n'aies pas de problème avec ta relation avec Dieu. Parce que c'est en entretenant une belle relation avec Dieu que tu fais couler abondamment en toi ce jus et cette bénédiction. Donc si tu veux être protégé, avoir une longue vie, entretiens ta relation avec Dieu pour que le jus qui est en toi coule tous les jours, abondamment. Mais si pendant un moment tu n'as pas de bénédiction, si pendant un moment tu traverses quelque chose de difficile, attends un petit peu. Attends un petit peu parce que ta bénédiction, elle va arriver. Mais si tu attends depuis longtemps et que ta bénédiction n'est toujours pas arrivée, réfléchis. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, Habacuc, lui, il n'avait pas de bénédiction pendant un moment. Ses troupeaux étaient morts. Il était pauvre. Mais pas toute sa vie. Pas toute sa vie parce que un jour, son jus est revenu. Dieu a fait revenir la bénédiction en Habacuc. Alléluia. Donc demande à Dieu à ce qu'il te donne ce jus, à ce qu'il fasse couler ce jus en toi. Mais pour ça, il faut évidemment que tu obéisses à sa loi, que tu obéisses à sa volonté. Parce que c'est en lui obéissant que tu peux recevoir ce jus. Et si tu as ce jus en toi, eh bien tu ne seras pas détruit. Dieu va te protéger. Alléluia. Voilà pour ce qui est du résumé en français du sermon du sabbat 13 novembre 2021. Que Dieu vous bénisse.
itsangana ivoka ao anaty rendrarendra-piainana Jesosy any nitenenanao mafy azavarina mianga ka mandeha natanterao ao anaty Espírito Jesosy nomba nofidinao anatanteraka ny asanao olombelona mpiodina mpanoto mpanao meloka mpanoto tsy mahasoa ny ataona ihany no ataonay nefa hoy ianao hoe ny adala an'izao tontolo izao no nofidiko hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra ny mahery mandehana hoy ianao ary eto ny jiro azavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaim-poana ianareo ka misarama iray nanamboaranao lalana ao anaty fisedrana ny fanesy nanangananao ahy voka ho andresy karaha mbola omenao tombonandro an-trany a Jesosy a dia hoentiko manao ny asanao ane zany ramolona omenao vatana afaka hiasa azakazaka ao anao mihoatra milasa ao anaty Espírito areto ny jiro areto ho hita tanterao teo vita ao anaty Espírito areto ho hita tanterao teo vita sotra Jesosy
jesosy sotranao mbola nifidy anay anatanteraka miasanao nandeha tokozay vonony izahay ho iraka itety zao tontolo zao itovy ny filazantsara sotran jesosy Alléluia. Aoka rehatra ny jironareo ry havana fa sitrapon'Andriamanitra izany. Alléluia. Ary anisan'ny famparizasika anatin'ity fotoana androany ity izany teny izany amin'ity androany ity dia fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy ianareo izay efa niditra izay mbola taty aoriana Rolianisa Nikomanina Maniko Iladanina Zinateodama Mavalitiana Fandresena fitiavana Berty Sava tena milomano anaty fahasoavana mihitsy izy ao ambadimbadika ao zay ny taoko alefany eto mahita totozy kely milomano tahiny tompo isika rehetrarehetra doary tsika hijery tenin'Andriamanitra avy hatrany tatitra kely moa zany nafinaritra ny fiarahana nafinaritra ny elaela moa tsika tsy mifankahita satria rehefa niainky zay tamin'ny larobia dia nareo efa niaraka tamin'ny tanaty fiderana tany anaty teny an-dalana teny nafinaritra ny fiarahana ary tany eo Amboazy moa zay no nanao fisintahana kely ny groupe izay maharesy nisy amin'ny tsy groupe izay maharesy tao fa nisy olona hafa ihany koa izay isaorana azy koa tonga dia nafinaritra ny fiarahana ny andro ny nangatsika fa ny fiarahana tena nafana ary dia samy tonga tany lavitra tany satria tany lavitra nefa dia isaorana an'Andriamanitra fa dia tonga ny ankizy tsy nahalavy tany ny fifankatiavana taony nandeha lavitra zay zao nandeha adiny 3 fa nisy ohatry nandeha nihoatra lavitra noho izany niaraka amin'ny zazakely niaraka amin'ny entana fa hoe za te handeha dia tonga ny ankizy dia tsisy connexion rehefa tonga tany ny larobia alina dia tonga dia tsy nisy ny fandarana dia talatsika niona farany za mahatonga antsika ela betsika tsy niona dia faly mahita anareo eto amin'ity androany ity nalay misaraka nefa tsy maintsy nisaraka ny alakamisy dia tsy maintsy nody ny zoma dia ny zoma hariva koa moa tsy nisy satria tena reraka dia faly mahita anareo eto androany aoriantsika rehefa hiaraka dia ataontsika elaela kokoa noho iny indray dia ataontsika vakansa kely mihitsy indray no iarahantsika amin'izany na zany nefa nisy ny vavaka fiambelona tany amin'ny fotoana mampety azy dia hozaraina amintsika ny toroteny tany fa nafinaritra ny fiarahana tany nafinaritra ny fotoam-bavaka tany ary mino fa tsy mahatiantoka izay rehetra tonga tany fa ny vimbina fahasoavan'Andriamanitra isika mbola ny fotoana hijeron'ny ankizy vavolombelona tahaka ny renabavy misy fity izay sehoany voninahitra Andriamanitra be mihitsy tany mbola te-hijanona tany hono izy nefa tsy maintsy rehetra moa dia misy farany avokoa dia mahereza isika tsirairay avy dia misaotra anareo ihany koa nitondram-bavaka satria zava-dehibe ny fitondranareo am-bavaka idy. Alleluia. Sarotsarotra ihany aloha satria tao nisy ny resaka problème ny resaka passe sanitaire sy ny sisa fa mbola tahin'Andriamanitra dia tonga soamatsara daholo ihany satria tany moa dia hainareo moa fa tsika eto sy ny ankabetsahan'ny ankizy eto tsy manao vaksiny tahaka anay tsy manao vaksiny dia sarotsarotra zany ny déplacement nefa Andriamanitra koa momba antsika ao anatin'izany fa tsy mamela antsika irery koa dia tahin'ny tompo ary isika rehetra dia rehefa aoriana kely eo alefa ny sary fa feno sary tany ny hirahira nafinaritra fa dia hozaraina amintsika izany ao aoriana ao ilay hijery ihany aloha tsika raha misy
misy vidéo kely a izay anisan'ny natao tany tao anatin'ny fotoana vavaka fiambenana dia zahako jereo tany raha eto dia ampisehoana kely atsika fa nefa mora joko ilay sary a dia tsy maninona ihany koa fa dia faly mahita anareo sary mihitsy mba handrasana ka raha misy mba afaka mandefa sary amiko zao a sika zay tany dia mba aseho atsika eto alefa amin'ny MP amiko alefa MP amiko a dia mba afaka hojerentsika vidéo aloha misy a Alléluia. Raha misy manana sary a aseho antsika kely eto a indrindra le vidéo iny misy mahita an'le vidéo iny ao anatin'ny groupe dia averenana alefa dia amin'izay a mba hita le izy. Alléluia. Jery ten'Andriamanitra ary tsika fa alefantsika eo ihany zay rehefa tonga eo. Alléluia. Inona hono ny alefa? Alefa mampionona mitojo le izy ka le vidéo any mihitsy mba tiako hita kely alefa raha mbola ato anatin'ny groupe ato dia vidéo mba aseho antsika ny ankizy a fa melohan'izany aloha mandrapahitantsika an'izany rehetra zany a ataontsika tonga dia hamaky ten'Andriamanitra dia miarabana rehetra izay tonga eto dia misaotra ny ranabavy Rodina tamin'ny vavaka matsiro a dia misaotra ny ranabavitsika izay fity kely koa tamin'ny famotinana fa ilaina dia ilaina ny famotinana ho an'ny olona izay tsy dia mahazo teny gasy eto. Alléluia. Faly iray ritovy kely nangataka fa tsy raha latojo. Alefa aminao rehefa avy eo le izy a alefa mampionona aminao ny YouTube ny hira indry. Hijery ten'Andriamanitra avy hatrany antsika eo amin'ny Luka 12 andiny 5:20 5:30 azafady. Luka 12 andiny 5:30 dia ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka isikina ny valahanareo sy rehatra ny jironareo. Io le jiro rehetra nataontsika hira teo. Aoka isikina ny valahanareo a sy rehatra ny jironareo. Areoka ianareo tahaka ny olona izay miandro ny tompony raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy ka nitongaka sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Azaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony ka apetraka azy ihinana dia ho afaka hanompo azy. Alléluia. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy ka na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro zao fa raha fantatry ny tompontrano izay ora hevian'ny mpangalatra dia niambina izy ka tsy namela ny trano tamihana. Dia miomana koa ianareo avy ny zanak'olona amin'izany olona izay tsy ampozinareo. Alléluia. Misikina ny valahanareo a daoka hirehatra ny jironareo. Misikina valahana zany a olona vonona. Ny valahana ny sikina dia entina efa misikina hoe andao isikina dia maneho fahavononana zany. Maneho fahavononana mbola tsy vita ny zavatra nataonao nandritran'ny herinandro a mbola tsy vonona ny ametraka ianao a fa mbola vonona. Alléluia. Ny hanohy ny asa mandrara. Aoka isikina hono ten'Andriamanitra. Misikina zany dia mbola tsy niala teny aminao ny fahavononana. Mbola tsy niala teny aminao ny fahavononana fa mbola vonona ny asa ianao, mbola vonona, mbola olona i Petera rehefa tany amponja dia efa niala ny sikina fa tsy nieritreritra ny hanao ny inona intsony. Efa tsy vonona intsony. Efa tsy nieritreritra ny inona
fa hono izy olo anjely hoe mitsangana misikina aleloia isika de tsy avelan'Andriamanitra varindrina am'izao fotoana am'izao andro iainantsika zao raha vao varinitsika de raha vao tsy misikintsika de maty hatramin'ny jirotsika nefa ingeravanytsika io ka misy jiro mirehatra isika ity a de fahazavana Jesosy efa niteny foana hoe any amin'ny Mateo any amin'ny Luka 21 ambadika ekereo 17:30 de zao notenen'i Jesosy tsy misy olona mandrehatra jiro ka metraka azy eo an-davaka na ambanin'ny vata famarana fa apetrany amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitan'izay miditra ny mazava aleloia isika de nataony Jesosy efa nandrainy Jesosy de lasa jiro lasa manazava raha misy fanahin'Andriamanitra isika de lasa misy jiro a lasa fanazavana ho an'ny manodidina ary za te teny aminao fa ianao hoe tsy maintsy ho sandratr'Andriamanitra ianao raha mitondra ny voninahitr'Andriamanitra isika de tsy maintsy apetraka Andriamanitra amin'ny toerana aleloia izay ahafahantsika manazava ny manodidina antsika ianao inge hatramin'ny nandraisana an'i Jesosy ka ianao hoe fanazavana ho an'ny ankonanao fanazavana ny ao am-piasananao fanazavana ny eo an-tanàna misy anao aleloia ianao io tsy azo afenina tsika rehefa mandray ny fanan'Andriamanitra de tsika tsy azo afenina labozia tsy mirehatra ny atao any ambany vata famarina sy any ambany fandriana fa raha mirehatra iny tsy azo atao any satria mila manazava ny efitrano ray manontolo ny firehetantsika ravana aleloia ny jirotsika rehefa mirehatra de midika zany fa mbola misy fahavonona eo amintsika midika zany fa mbola mijanona sy mitoetra ho fahazavana isika aleloia rehefa maty ny jirotsika de maizina isika de mandeha ao amin'ny maizina ary mitondra aizina eny amin'ny olona tsy mitondra ninona raha izy fotsiny ianao io sanatria tsy mitondra tombotsoa an'izaniza mihitsy ny fiarahanao amin'ny olona ny fankanesanao amin'ny olona de tonga aminao le teny rehefa misy miteny rehefa tezitra ny olona anakay miteny olona ray de tena tsisy ilana azy mihitsy ka ny labozia tsy mirehatra tsisy ilana azy fanala tsisy afo tsy mitondra afo tsisy ilana azy le afo olympique iny rehefa misy ohatra hoe tamintsika zao tany amin'ny jeux des îles na jeux de la francophonie na rehefa le jeux olympiques reny de misy an'le le fitoerana afo be ry amin'ny kianja iny de alefa eny le afo de mirehatra de eny daholo ny masony olona ary mazava manodidina ary sady mazava amin'ny mafana aleloia ny afo de sady mampazava ny mampafana ianao isika de ny rahan'Andriamanitra mba hanazava sy hanafana aleloia amen meteza mihitsy ianao isikina doka hirehatra ny jironao fa zany ny ilan'Andriamanitra anao ny rehatra aleloia tahiny tompontsika rehetrarehetra mila mirehatra am'izao andro farany zao satria zao ho tonga tampoka ny tompo ny tompony reto mpiasa reto de tonga tampoka avy alina be zany tonga de tonga de ataony mpiambina atao le mpanompo tonga tena moazy tsy natory inona ny zavatra nitranga tonga de faly be mihitsy le tompo ina moa ry havana tokony hahafaly azy raha ianareo no eo amin'ny toerany reo olona reo ngefa tokony natao hifoy eo foana hoe ianao zany manana gardien de ny gardien anao ny mpiambina anao tokantranao vao hitanao tsy matory de faly be mihitsy ianao rehefa ny gardien natao atory gardien nge natao hiambina aza ohatry ny gardien nay taloha nareo hoe mitondra kodoro izy mitondra kodoro ara-dalàna mihitsy izy nentiny avy any an-tranony any de napetra ny tsara ataony misy plasy na kodoro tsara mihitsy ary ambanimbany ary de
any izy matory rehefa tonga ny ora fatoriana asiany rehefa eoniny anazy de am'izay izy mifody sao de misy mpangalatra mpangalatra moa ian'ny rehefa ianao zany vao mia manaitra ny mpangalatra andeha hitsoaka izy amin'iny ny fiasonana toa de ian'ny mpangalatra rehetrarehetra mihitsy malalaka ny lavoie miesona ary ambany ary izy de fa etretinao fotsiny ianao manana mpiambina de tonga ao an-trano anao vo mamova vady de faly be anao hoe tsy matory izy zany igneravana ny sary eto ny ten'Andriamanitra hoe araka ianareo tahaka ny olona zay miandry ny tompony raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy ka noho ny tonga mandondona izy de voainy miaraka am'izay sambatra ny mpanompo izay hitan'ny tompony miambina raha avy izy lazaiko aminareo manana tokoa fa isikina ny tompony le tompony ndray zany ny isikina zany vonin-kanompo isikina ohatra zany raha reny raha-mpanao lakozia de manao le satroka kely reny vonina isikina raha mekanisien ianao de fa manao an'le akanjona mekanisien reny raha mpanao raraha mpanasa vilia de fa misy an'le tablier kely eto reny misikina raha dokotera anao de fa manao an'le akanjo fotsy vonina ny asa halleloia raha ohatra le mpanompo tratra n'le tompony tsy matory nefa ngeravana ny asan'io mpiambony io de tsy atory Andriamanitra ohatr' zany amintsika Andriamanitra Jesosy rehefa ho avy de mieritreritra antsika mihitsy ny Jesosy hoe tsy tokony atory tsika ary tsika tsy tokony atory ary tsika tokony hirehitra foana ny jiro ny fanarina ataony zao tamin'le Virjiny 10 ampakarina de nisy ny 5 tsy nitondra jiro nisy ny 5 nitondra jiro ao zany tsy maintsy misy mieritreritra foana Andriamanitra tsy maintsy misy any ao matory tsy maintsy misy any ndray ao tena hoe tsy mamova vady isika ngeravana ka karamain'Andriamanitra tsika reo karamain'Andriamanitra iny tsika hirehatra jiro hiambina vavady de zavatra tena mahafinaritra eto de zao ny fijoroan'ireo olona reo tsy natory ny tena nifalian'le tompony nefa reo efa karamaina isan'andro mba tsy atory ryafana isika reto tsara fantatrao fa isika reto karamain'Andriamanitra isan'andro isan'andro inona ny asa andrasan'Andriamanitra amintsika karamaina isan'andro isan'andro io mba tsy atory mba hiambina ny vavady fa ho avy izy halleloia ary rehefa ho avy izy ka mahita antsika tsy matory de faly ary rehefa faly izy de misikina izy de aniny mahavariana le tompony anompon'ilay mpanompo izay tsy natory tombontsoa ny azo anatin'io tsy fatoriana io ravana io fiambesana ny vavady io fiambenana io ngeravana ka ahitantsika tombontsoa tsy hita pesipesena rehefa avy ny fotoana itsika miaritory miaritra toromasom-pahafatesana eto amin'ity zao tontolo zao ty izy mampatory eto amin'ity zao tontolo zao ty mampatory fa da tena teteny aminao mampatory eto ary Andriamanitra manam-panahina ny ahatonga antsika ho rendrika eto amin'ity zao tontolo zao ty ho lesotory eto zao ry havana malala ataovy zay ahatonga anao tsy ho rendremana sy tsy atory tehirizo ny afo hirehatra eo aminao tehirizo ny jiro hirehatra efa ho avy le tompontsika avy mandeha amin'ny fampakaram-bady ao an-danitra ao avy ao Jesosy nidina hiditra ao amin'ny trano ao amintsika mino fa efa tratran'izany ianao hoe misy olona misy facteur ohatra ny livreur mandondona sy misone ao an-tranonao efa tratran'izany misone le izy misone tseno
ny soany efa fanondroany ka manao zany voena mandrapidina izy efa lasa fa ela le colis vo azo nalaina tany amin'ny toerana lavitra nefa tonga teo an-tranonao manao antsika rehefa mirahatehan'ireny zavatra manenina isika ny finiary colis mbola azo alaina fa jesosy raha tonga ry apanao za teteny aminao fa raha tonga ao an-tranao jesosy tonga ao an-tranonao ao mandondony ambaravarany fonao hoe jesosy de tsy voavoanao raha lasa eo izy de lasa ary zany mahatonga antsika fanao hoe efa paye ny karamatsika ry avany efa paye efa tout paye Andriamanitra tsy manao trosa mandony karamatsika inona ny karamatsika zao zavatra iainantsika zao fahasoavana iainantsika zao tombonandro ve tsy efa nomeny fahasalamana ve tsy omeny ny anina saza nomeny ary nataony oatra ary zany mba hatonga antsika ho fitahina ho an'ny hafa problema ve evany reny karama daholo reny alleloia ianao isan'andro vao mifo de karamain'Andriamanitra ary tsara karamitsika tsy haiko ianao fa za aloha amin'Andriamanitra tsara karama meny fahasalamany zay menaka mahatory tsara nge amin'ny alina tsy manofo misy manakendakendy zany misy olona matahotra ny atory sanabavy zany dokam-bavaka teto matahotra ny atory izy ry havana satria vao matory izy vao manomboka rendremana de tonga ny devoly mampahory azy anatina tahotra ny alina efa afaka izy zao ka satria maninona efa nentina mbavaka de fa nomen'Andriamanitra azy ny karama zaza azy za rehefa namijoro avy za karamain'Andriamanitra tsara be ato anatin'ny fokato misy fiadanana tsy nananako fa karama tsara be mihitsy roly koa ny tsara karama ao amin'Andriamanitra alleloia tsara karama Andriamanitra ao manakaramatsika tsara inona ny asantsika amin'io miandry vavahady satria andondony izy de tsika tonga de mifo mamoa alleloia ary fifaliana ho azy mahita atsika tsy matory fifaliana ho an'Andriamanitra mahita anazy sy anao tsy matory fa namoa azy ary ho hitanao fa zao fiaretatory na fiaretatory am'izao vavaka fiambena zao na ny fiaretana ny torimaso tsy arendremana antsika amin'ity zao tontolo zao ty satria tsara na fantatritsika fa ny devony am'izao fotoana zao de miezaka manome olona zavatra mahafinaritra fa tsy zavatra mahasoa ny mahasoa afen'ny devoly aman'olona fa ny mahafinaritra aloha nomeny zao Andriamanitra ndray mizara ny mahasoa am'izao fotoana zao raiso ny tenin'Andriamanitra etotsika miaritra torimaso io Facebook io mampatory atsika resy tory sy amin'io tsika raha variana amin'io ny eny am'izao tontolo zao ny rendrarendram-piainana rehetraretra eny maharesy tory atsika reny raha tsy mitandrina tsika ry havana efa voalohany karamanao karamain'Andriamanitra ianao mba hijoro de misikina ianao de ao kirehatra ny jironao avy ny fotoana tsika miandry eto am-bavahady eto tsika alleloia tsika miandry eto am-bavahady eto tsika rehefa miandry eto am-bavahady eto tsika alleloia rehefa miandry eto am-bavahady eto tsika ry havana de ny zavatra andrasantsika de ny tompontsika mandondona alleloia olo ten'Andriamanitra hoe aoka ianareo tahaka ny olona ray izay miandro ny tompony raha mody amin'ny fampakaram-bady izy ka no ny tonga sy mandondona de voainy miaraka am'izay zany hoe miaraka am'izay tsy miandry araka ny teniko anao tandremo sao de mandondona izy efa lasa izy vao mamoa ianao araka le voateny le toriteny notoritsika indray andro any amin'ny tononkirany Solomona tadidinao iny toriteny iny iza mahatadidy an'iny tononkirany
izy any natadidy an'iny teny tao amin'ny tononkirany Solomon iny ilay nivakitsika indray andro ry any amin'ny tononkirany Solomon toko 5 ilay nivakitsika tao anaty andro sabato iny natory anefa natsiaro ihany ny foko izy zany ny feo malalako izay mandodona ka manao hoe voay ary avako fampakariko ry voro malalako ilay atsy misy kilema fa vontona andony lohako ny voloko milantolanto dia kotsany ny andony alina fa hoza efa niala akanjo ataoko ahoana indray ny fiakanjo efa nioza tongotra ataoko ahoana ny fandoto azy zany kamo isahirana izy manao ny feo ambony fandrina efa anaty torimaso izy efa akafanana indrindra amin'izao ririnina zao ivavamba tsy amin'ny sabata na amin'ny ririnina ozy Jesosy no mamy zany satria rehefa ririnina kamotsika za zao vao teo misy kilalaon'ny janako adino anaty tomobile da any tokotany efa mangatsika kamo mihitsy nge anao ivoaka any tokotany amin'izao e ohatrany hoe aloha foila misy zatra tsy maintsy ivoany ny tokotany dia aloha tsy mivoaka any fa mangatsika loatra ka io ririnina io anisan'ny mahakamo atsika mivoaka io ka ity olona ampakariny ity tao amin'ity tononkirany Solomon toko 5:7 ity dia zao enony ihany ny malala ny mandondona fa izy efa nahazo toerana mafana saika io izy efa niala akanjo le dika le niala akanjo amin'io efa niala ny akanjo tokony andraisana olo efa akanjo mandry ny anaovana efa tsy misikina intsony zany arak'ile teny ary hoe misikina efa tsy nisikina intsony efa nioza tongotra amin'ny misasa tongotra efa madio tsara ny tongotra mandeha miakatra ny ambony fandrina ka amindray hiverina andeha tsy nisy kapa tamin'izany ary havana ny fanirian'i Jesosy dia itsika hamoa azy eo no eo vao mare ny fandondomana dia efa eo alleloia dia voay miaraka amin'izay ozy izy sambatra ozy izy ny mpanompo izay hitan'ny tompony miambina raha izy fotsiny hoe itsika efa voakarama karamatsika efa pays d'avance hatramin'ny taranaka ao faramandimby efa nitsofinaandriamanitra rano efa pays d'avance ny atsika karamatsika any alohany efa voaloha hatramin'ny taranaka faramandimby fa mbola tenenin'andriamanitra koa hoe mbola sambatra koa tsika alleloia sambatra raha tratra ny tompontsika eo am-piambenana ny finahoravana ny tokony zavatra angezabe amin'izany tsy efa ny karamena mba hiambiny fa mbola sambatra koa tsika raha tratra ny miambina le karamany menantsika ataontsika ambany zavatra fa mbola mena bonus koa tsika raha tratra miambina ry havana andriamanitra tena tiatsika ary lainga dia lainga ny olona mieritreritra hoe andriamanitra tsy manao afa-tsy izay mahatonga antsika any amin'ny elo ny asiana sakatsakana mihitsy ny ve dia mba hahatonga ny olona ho very dia asiana daholo ihany re mifakam-panahy rehetrarehetra eny nefa ny zavatra tsara maninona ny asiana le voankazo tao amin'ny saedena raha fantatra hoe tsy azo hohanina fa ny tena mipetraka izany tena manao izay hahavery an'ny Adama sy Eva mihitsy andriamanitra tsy ry havana andriamanitra nampianatra antsika akatoa raha ila makatoa tsika dia misy zavatra tsy asiana ataontsika eo nefa mampite hanao an'le izy fa makatoa tsika na dia tiatsika arana izy dia makatoa le raintsika ny teny azo atao io alleloia fa andriamanitra tsy manao izay atonga anao any amin'ny elo fa andriamanitra tsy misy atao fa tsy mieritreritra izay atongavanao any an-danitra alleloia dia jereo mpiambina ny karamaina nge ravany mba hiambina fa faly be izy nahita n'io tena ny ambina satria alleloia miambina izy dia voavonjy dia namono tompony any antsika karamaina efa fahasoavana ao antsika fa ny fifoazantsika koa dia mbola fahasoavana ao antsika soantsika raha miambina isika soan'andriamanitra tsy fahasoavana ho an'andriamanitra raha mivavaka isika
fa ho an'ny tenantsika. Tsy fahasoavana ho an'Andriamanitra raha mankatoy isika fa ho an'ny tenantsika. Alleloia. Ary hitanao fa zao ady lalovantsika miaritra ny rehetrarehetra zao amin'ny fotoana mavita miambintsika mandondona ny tompontsika mamovaravarantsika manomboka eo tapotra ny ady isika amin'izay indray ny tompona. Tsy azantsony hoe miaritra fakapanahy sy ny sisa fa mipetraka ianao dia ianao indray ny servina. Alleloia. Ianao indray no karakaraina ary tsika ao an-danitra ao tsika ny karakaraina ao an-danitra ao. Alleloia. Mahafinaritra fa isikina indray ny anjely dia hikarakaranao rehefa ao an-danitra ao. Alleloia. Tsy ange sambatra eto an-tany tsika tompon'ny anjely ao an-danitra tsika isikina ny anjely. Zay mahatonga andreo sambatra satria fantatry le tompo ny zavatra ho ataony. Alleloia. Fantatry le tompo ny zavatra ho ataony amin'le mpanompo raha mijory dia tonga dia faly izy. Andriamanitra ke faly anao zavatra tsara ho anao. Andriamanitra faly hanome anao ny zavatra izay fanomaniny. Ny lanitra dia nataon'Andriamanitra ao izy mipetraka. Ty tany ity fitoeran-tongony fotsiny ty. Amin'ny tena hoe tsara be mihitsy ny ato amin'ity tany ity dia fantaro fa tsy misy idiran'ity ato tany ity ny zavatra iainantsika ao an-danitra. Ary faly Andriamanitra manomana lanitra idirantsika. Ary faly Andriamanitra mahitantsika miambina satria izay miambina ka tsy matory, izay misikina ka mirehatra jiro amin'ny fahatongavan'ilay tompo dia ireny no hiakatra. Ary faly Andriamanitra mahitanao hiakatra. Alleloia. Fifaliana ho an'Andriamanitra hitantsika ny an-danitra fa tsy hoe dia anina ty koa izao ihanina. Faly Andriamanitra. Ka za ty tena aminao androany. Mety ozy izany hoe tena ohatran'ny tsy mirehatra ny jiroko, ohatran'ny kivoka, ohatran'ny mangatsiatsika, ohatran'ny maimaina tatoato. Dia torohevitra no meko anao any amin'ny mpanjaka faharoa. Izay tena Andriamanitra ny mpanjaka faharoa toko fahaenina. Mara-pijerentsika an'izay aloha misaotra ny Tsiriamboaramelona amin'ny sary tapany faharoa idirantsika amin'ilay mpanjaka faharoa toko fahaenina teo manomboka amin'ny andinin'ny fahaenina. Mpanjaka faharoa toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina no vakiantsika. Azao tsika hijery kely sary sarintsika tany Amboazy. Alleloia. Zao sarinay tany Amboazy mazaraina kely amintsika rehetrarehetra. Io zao raha nampavy me manamby soa dia mampionana dia Zamina. Ireo izay ny tonga voalohany tany tamin'ny Larobia. Suzelle sy Zamina. Alleloia. Dia ireo izay mampionana dia za dia Ralamario, Tsiry, Vity, Iaina, Misfita, Suzelle, Tojo, Erika, Falra Heritovo, Zamina. Alleloia. Dia Fiardisy Finiaina. Ireo zao izay ny tany. Zao zareo teny ambony tomobila raha nampavy me manamby soa moa dia tena niasa mafy mihitsy tamin'ny fanaterana sy ny fitsenana ny olona. Ohatrohatr'izao ny fifaliana tany tamin'izany fotoana izany. Jerena aminareo ihany moa ny sary. Izay angamba ny loha fa ohatran'ny vadika izy teo. Ohatran'ny ranam-bavy Zamina. Mbola misy sary maro mbola misy sary maro ndao zao seho anareo ihany ny sary sasany mahafinaritra ny fiarahana. Zao moa sary efa taty an-trano ireny ankizy sasany Kaikandry Iaina sy Tsiriamboaramelona sy Tojo sady nankalaza ny aniversairan'ny Iaina tsika tamin'ny tantera-pentsika fa aniversairan'ny Iaina tamin'ny sabata teo dia mba taty an-trano eny no nifetena ilay izy. Dia ara-betsika izy fa feno taona loatra tsy tenenina sao dia tsy mety aminy fa mbola anaty fahatarana tsara mihitsy izy tamin'ny Alarobia. Ireo indray Tojo dia Fity dia Finoana. Iaina sy Tojo
tojo nitrotrany zanaky ranabavy Selina. Tojo nalaza vilia. Sady nitrotro zaza izy no zao no mandra-piandry fotoam-bavaka ny lakamisy hariva, de reo mbola reradreraky ny voyage daholo a. Rahalahy Tojo sy rahalahy Faliray Ritovy manendy trondro sy akoho. De reo ny anabavy miandry ny vary, andry anabavy Fleur sery tsiry amboaramelona sy Tojo sy Aina fapaka tany a Paris tany. Maromaro reny ny sary izay tany souvenir mahafinaritra fa misy vidéo zay ary raha misy afaka mandefa le vidéo tamintsika nanao vavaka fiambenana iny de isorana anareo le vidéo anatin'ny groupe iny raha misy afaka mandefa an'iny de isorana an'Andriamanitra. Reny ny sary tany mahafinaritra ny sary. Raha misy afaka mandefa le vidéo anatin'ny groupe iny de mba alefatsika azafady eny ary hiditra ny tapany faharoatsika ary zao ry havana malala tandremo tsy mirehatra ny jiro ary tandremo variana, tandremo miala sikina, tandremo anao tsy misikina satria le tenin'Andriamanitra teo tsy fantatrareo ange, tsy fantatra. Ary amin'ny fiambenana faharoa izy mety hitsapatsapa hiverina zany. Ary fantaro zao fa raha fantatra ny tompotrano zay aviany mpakaratra de miambina izy. De miomana koa ianareo izy. Alleluia. Ohatrohatr'izao ny Pastoreo ampisehoana vidéo ampisehoana vidéo nareo tamin'ilay lakamisy zay tonga tany voalohany de tiany tao aorian'ny toriteny moa izy ity zay mbola tena ikany hoe averiko tsy mbola averiko alefety ihany ny toriteny zay satria tokony mba ampahirintsika rehetrarehetra ihany koa. De misaotra nareo nandefa ny vidéo. Alléluia. Zay tsisy feoko mialatsiny. Ohatr'izao zany zay taorinan'ny toriteny hariva de ohatr'izao ny fiarahana tao Lightly run to God.
tao anatin'ny fiderana riva misaotra anareo nandefa ny video ohatr'izay ny fiarahana tany alefako miresasatry nangataka hoe mba alefa de efa tonga le izy de mba alefako atsika rehetrarehetra nafinaritra iny ia ka zao ry havana malala isika de mila mitoetra mirehatra jiro aza vela maty ny jironao aza vela aza manaiky matory aza manaiky tsy sikina amin'ny fotoana rehetra ny ora rehetra satria tsy fantaritsika ny andro iavian'i Jesosy fa zahatra fantaritsika fotsiny kosa efa andro alina izao efa le alina lay aiaina atongavany tompo ary ny mpiambina de matetika amin'ny alina ny tena miambina de za koa mbola mieritreritra ravana fa fahitako azy ny finoko de ohatr'izao amin'ny andro alina no mamantona alina na maraina be no mety atongavan'izany tompontsika izany ary raha izao fiainantsika izao de andro alina izao tsy hoe zao andro fotoana anaovantsika vavaka fiambena zao fa zao vanim-potoana sy vaninandro iainantsika zao 2021 zao andro efa alina zao maizina ary rehefa maizina efa amin'ny alina de mivoaka daholo izy nareo nahery fa taloha tany Madagasikara nisy biby olona aza mivoaka manomboka amiray maraina fa mivoaka ny biby olona teny aminay teny nisy an'izany taloha tena malaza mihitsy hoe misy biby olona tsy mivoaka izy amin'ny atoandro fa ny biby dia efa mivoaka am'izao andro iainantsika zao am'izao andro farany zao efa andro alina zao ry havana ary za manokana tsy hitako zay antony fotoana tsy zao tsiny zany ny fotoana itenantsika hoe mbola tsy tonga zany Jesosy efa anatin'ny fiomanana tsika ry havana andotsika isikina de andotsika hirehatra ny jirotsika oka hirehatra ny jironareo le tenin'Andriamanitra mety ozy ianao hoe zahako ohatry ny somary latsaka ny zavatra mila tandremantsika mantsy ry havana de io ara-panahintsika io de afaka miaka midiny io afaka mirehatra be ianao androany fa possible mangatsika ianao raha pitso ary possible tena karakaina mihitsy ianao raha afaka pitso ary betsaka ny olona mety mieritreritra ny andran'i Jesosy saingy tsy fantany fa efa tena ao anatin'izany hoe efa ao anatin'izany hoe fahafatesana ara-panahy izy am'izao fotoana izao za nge raha avako malala tena tetena aminao hoe sarotra ny fanometsiny hoe za io nge ka ametsiny olona zay tsy mirehatra ohatra raha ianao mirehatra de misoran'Andriamanitra fotsiny ianao aza manenjika zay tsy mirehatra de tazony mafy toerana misy anao io fa saropady io ary sarobidy raha ohatra indray ianao anatin'le fotoana tena mangatsika mamanala ny ara-panahinao am'izao fotoana izao de aza mijanona fotsiny eo fa ara-panahinao io ny fiainanao raha olona mieritreritra ho any an-danitra anao de io ara-panahinao io mihitsy ny fiainanao io ka tao amin'ny baiboly eo mpanjaka faharoa toko fahenina misy lehilahy anankiray tena very zavatra sarobidy zava-tsarobidy hitatalo io de nafitsika fonany elisan'ilay lehilahy famaky latsaka tanaty rano akevakiko le ten'Andriamanitra mpanjaka faharoa toko fahenina ary hoy ireo zanaky ny mpaminany tamin'ny Elisa indro tsy omby anay ny toerana zay toeranay to aminao masina anao aoka akany Jordany zay ka samy akahazo ray avy de anao trano anay any mba hitoeranay ary hoy izy mandehana ary ianareo hoy ny anankiray masina ianao aoka mba hiaraka amin'ny mpanompo hoany koa ianao ary izy namaly hoe andeha any ary ahy ka de niaraka tamin'izy andininy fa efatra ary notonga tany Jordany reo de nikapa hazo andiny fa diva rehefa nikapa hazo ny anankiray de latsaka tany anaty rano ny lela famaky
any hoe Levi zany le lela famaky Levi ka de nitarainy izy hoe indrisy tompoko nindramo mangeny ary io ny lehilahy n'Andriamanitra taizany nalatsahany de natorony azy zay alatsahany nalatsahany ary lisana napaka azo ka natsipony teo de nitsikafona le lela famaky ary hoy izy indro raisinao izy narosiny tanany ka miraisiny teto de nisy zavatra zay very tokony tsy hitatsony fa soa ihany fa nisy anankiray niteny teo alohanao miaraka aminay mbola tsy very ny lela famaky de fa niteneniny andao ianao miaraka aminay ry Elisa iza moa Elisa de le mpaminany lehibe Elisa ry havana de re tandindon'ny Jesosy Kristy tandindon'ny fanahy masina ihany koa izay miara mandeha amintsika so ihany fa nisy anankiray teo ny teny alohanao miaraka aminay ary olo io tokony isoran'ny olona rehetrarehetra de ny mbola tsy nisy olana de fa naseny niaraka taminy tena alohanao miaraka aminay fa tena tsy mety aminay raha tsy eo ianao de Elisa koa moa ny teny hoe andeha ihany misy fanahy masina miara-mandeha aminao misy fanahy masina miara-mandeha amintsika ry havana satria ny atsasatsasan-dalana any amin'ny lalana any alavitra any misy olana ny fiainantsika io fanahy masina io no ampahery atsika any amin'izay alehantsika io fanahy masina io nanampatsika many olana any alohany aza dininao zany raha manana olana ianao amin'ny fiainanao de aza dininao fa tsy mandeha rery ianao ary raha androany de mbola tsisy olana ny fiainanao de atsoy ny fanahy masina teny hoe alohanao mba miaraka amiko hoe fa tena tsaiko zay anjoany alohany so de zany hoe tsisy ilako an'izany fa milamina ny fiainako fa reto olo reto niainga tany amin'ny toerana nisy azy mbola nilamina ny fiainana fa nisy raha niteny aoka mba hiaraka aminay ihany ianao atao mba hiaraka aminay fa tsy vitanay mandeha rery raha mandeha rery amin'izao fiainana zao anao tsy vitanao io ry havako miaraha amin'Andriamanitra ianao de nandeha fa rehefa tonga tany tokoa tonga ny tokoa kapa azo izy tonga de latsaka tany anaty rano le lela famaky inona moa ny hevitry ny lela famaky eto ny lela famaky eto de hevitry ny fiainany manontolo mihitsy satria miainga avy amin'iny no anapahany hazo miainga avy amin'iny ny anaovany trano ipetrahany ary ninona zavatra ataony de ampiasainy iny famaky iny ho amin'ny fiainany saingy le zavatra nampiasaina mihitsy no latsaka tany anaty rano latsaka anaty rano inona tsy moa ny azonao atao tapitra angeny fiainanao ary ny tena loza de zao nindramo iny fa tsy anazy io fiainanao io tsy anao io fa nampindramin'Andriamanitra anao io nampindramin'Andriamanitra anao io fa misy olona koa eto amin'izao fotoana zao very tanteraka ny fiainany io lela famaky io miantoka ny fiainan'ity olona ity fiainany manontolo ho an'ny olona sasany famaky azo fidina ny an-tsena fa tamin'izany fotoana zany io ny azy nahafahany hanao zavatra rehetra amin'ny alalan'io famaky io ny aingan'ny projet andrehetrrehetra hanao trano hanao rehetrarehetra ary miainga amin'ny fikapana hazo zany fa very le izy latsaka tany anaty rano vita amin'ny vy zany fa tsy vita amin'ny plastika ary de niteny izy hoe indrisy loza nindraminy ity fiainantsika ity ry havako de indramontsika amin'Andriamanitra ary tsisy tompony io tsika ary mampalehibe mahita hoe ohatra hoe fiainan'olona nandalo ohatra hoe nandalo fahazazana raha mananjanaka ianao de izao afinaritra be ny fahazazan'ny zanakao raha misy ny azonao atao fa misy olona tena miraha tetanteraka ny fahazazany mihitsy de avy ny olona tsy mba nanana fifaliana zany tamin'ny fahazazany de ohatry tsy nandalo an'izany hoe mba milalao ohatra ny ankizy ka nindramo iny ary iny tsy miveriny otsony iny misy olona nandalo ny fatanorano tena potika tanteraka tsisy ninona ho tantarainy zavatra tsara atao amin'ny fatanorano ny antitra ihany izy ankehitriny satria nindramo iny mandalo fotsiny iny raha ny teteny aminao raha nandalo taminao reny rehetrarehetra reny manomboka androany andao hitadiavana vahaolana ny fiainanao io fiainanao io tokony iainanao amin'ny fiainana mahafinaritra tokony iainanao amin'ny fomba mahafinaritra io fiainanao io
tena marina zany teneniko anao zany. Nahoana ianao no manaiky eo olona mivavaka nefa laninao amina fijaliana sy fahoriana sy alahelo io fiainanao io. Dahola nitsika amin'ny miaraka amin'Andriamanitra, dahola nitsika miaraka amin'ny Jesosy ry havana, dahola nitsika amin'ny fomba mahafinaritra ity fiainantsika ity. Fa Andriamanitra niezaka hanome antsika fiainana ary Jesosy nampidinina tety mba hanome antsika fiainana de fiainana be dia be. Indrisy tompoko nindra aminy. Vitatreo, tsisy azo atao tsony potika, very, latsaka ny anaty rano. Ahoana tsony ny ahitana an'iny? Tsy hita tsony iny raha tsy teo Elisa. Ary za miteny anao fa ianao io mbola afaka mitaraina amin'ny Elisa izay tsy iza fa Jesosy amin'izao fotoana izao. Hoe Jesosy latsaka le izy. Taiza ny nalatsahan'ny ara-panahinao nahatonga anao maina sy mangatsika sy maty ny jironao. Tady eto ry havana fa rehefa tsy mandeha ny ara-panahinao dia tsisy dikany io fiainanao io. Mifampiankina ny ara-panahy sy ny ara-nofo. Mahatonga ny fiainanao ara-nofo tsy mety mandeha io dia satria tsy mety tsy nandroso mihitsy ny ara-panahinao. Za tena teneniko anao raha mandroso ny ara-panahinao, raha manan-karena ny ara-panahinao, tena tsy possible fiainanao izany hoe tena tsisy dikany. Fa tena hitanao zany tsirony fiainana zany. Raha mandroso ny ara-panahinao. Nahoana ianao no manaiky ry havana ho resy eto amin'ity fiainana ity nefa ianao manana fahafahana handroso ara-panahy? Alleloia. Ka teto dia latsaka ilay lelam-pamaky. Ary tena niroro ty olona ty hoe indrisy nindra aminy. Mindrana daholo tsika rehetrarehetra eto. Ny fofinaina io nampidramin'Andriamanitra antsika io. Misy fotoana esorina io. Tapitra io. Alainy. Ilaina ny manao jery todika. Ilaina ny mandiny tena. Aiza ny nisy ny fiainanao fa maninona ny ara-panahinao no lasa ohatr'izao. Le ohatr'izao teneniko le mangatsika, le maty afo, lay mamanala, lay tsy mandroso, le torimaso mpahafatesana. Matory be ny ara-panahinao. Andaotsika hirehatra ry havana fa andro farany izao. Tena andaotsika hirehatra. Ary inona ny tokony ataonao androany? Ny tokony ataonao androany dia tsotra. Ny miezaka mitadidy hoe fa naninona ny lasa ohatr'izao? Taiza izy ity? Ilay io mety ny kapa azo. Dia efa mandeha fotsiny ny fahazarana mbola ny kapa ihany fa tsy misy mihetsika intsony le azo. Ka satria le lela-pamaky efa tsy teo intsony. Miezaka tsika amin'ity fiainana ity fa ny eo ihany ny eo. Tsy misy efehany amin'ile azo kapaina intsony satria jereo fa intatehana eo volazan'le tahona famaky iny mety efa tsy intsony ny lelany. Dia tsy mahavita n'iny. Miezaka mafy ny olona amin'ny fiainana fa tsisy ninona mivoatra, tsisy ninona miova satria tsisy lela-pamaky intsony iny. Tsy mahatapaka azo ireny. Ny fitazomana famaky tsy mahatapaka azo ireny. Fa jereo latsaka anaty rano. Latsaka ny lela-pamakinao. Ohatrany tsisy tsisy dikany mihitsy ny fiainanao, tsy mety mandroso mihitsy ny fiainanao. Miasa ihany fa tsy mahatsanga ny zavatra. Toa mandeha any ny bakely tokantrano fa tsy mety mifankatia ianareo mivady. Atao daholo ihany ny zavatra rehetra. Tsy mety misy fifankatiavana. Tao omenanao daholo ihany ty karazana cadeau fa tsy mety misy fifaliana, tsy mety misy fahafinaretana ianao. Misy olona ange ohatr'izany. Mena azy daholo ihany ny cadeau rehetrarehetra fa tsy. Ry havana.
androany a andaontsika andiny tena de andaontsika tena hiteny hoe tompo alleloia zara mpamaky ain zarany ain zarany le ain misaotra Marie-Charline zarany le hazo iny de lelany le misaotra anao alleloia ay toriteny tediavinao aiza tokoa misy an'iny toriteny iny mampila le latsaka ny lela-pamaky ohatry ny tany anaty tranon'olona naovantsika an'izy zay ao sarapita de amenany ainy zay andaontsika hanao jery todika taiza no natovanao lasa ohatrin'io mety miverin-dalana ianao angambany am'izao fotoana zao mety tena de zao ny tsara ataonao taiza nanomboka nisy an'io anao taiza ny nalatsahany io zavatra io fa androany antaninao jisy hoe taiza ny nalatsahany fa teto a Elisa azafady teto fotsiny tondrona fotsiny teto ny nalatsahany tsy nila nyletika tany Elisa hitady an'iny fa mila fanta fotsiny hoe teto ny nalatsahany de nasiny hazo fotsiny natsipony tao de ifanitsingevana ilay aiza revana nisy lela-pamaky vita amin'ny vy ka hitsingevana raha tsy Elisa raha tsy ny Andriamanitra Elisa io hazo io a taiza nalatsahany de natorony azy nalatsahany Elisa nanapaka hazo de natsipony teo de nitsikafona le lela-pamaky androany ny ampitsikafona an'io fiainanao io a de tsotra misy hazo atsipy anatin'io rano na latsaka anazy io ina moa le hazo ny hazo de Jesosy nge ravana tena teneniko anao fa nitondra hazo nitondra hazo izy teo Getsemane ina nitondrany hazo mba ampitsingevana ny fiainantsika rehetrarehetra mba hampahita ndray le zavatra tsy hita teo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra de nalatsaka teo am'le nilatsahany androany alatsao eo amin'ny alatsahan'ilay fiainanao io taiza io fiainanao io nanomboka tratra ny zavatra ohatran'io za tsaroko mihitsy fa rehefa nisy fotoana nandalo fahamainana ara-pahata am'zany fotoana zany taiza ro any nanomboka nandinika teo tena tadidika tam'le zavatra ohatr' zao teto any latsaka misy fotoana zay mivady a misy fotoana koa zay nandalo ady indray andro de nanao jery todika nanomboka taiza ry neny ty zavatra ty teto tena teto tsika ohatry nanomboka tratra ny zavatra ohatr' zao a nanomboka teto de hita hoe teto teo am'ty point anankiray ty nanomboka tsy nety tsony ny zavatra rehetra inona ny zavatra nitranga teo amin'io point io latsaka teo ny lela-famaky ny fiainatsika androany ndao atsotsika Jesosy mato atsika Jesosy mba hahatonga atsika ho velona mba hahatonga ny fiainatsika ndray hitsingevana ho hita eo Jesosy nitsatoka ny azo fijaliana mato an'io fiainatsika io Jesosy mato an'ity fiainatsika ity fiainatsika tsy mety misokatra jirotsika tsy mety mirehatra nafatesan'i Jesosy zany izy maty mba hahavelomanao mila velona ny ara-panahinao mila tena mirehatra tsara ny afinao mila tena misikina tsara ianao vonona tsara ianao ry avako malalako alleloia de aza manaiky anao raha tsy hity zay androany atsipy eo le hazo androany rehefa atsipy eo le hazo atsipy eo ny hazo fijaliana izay nijaliany Jesosy le fijaliany Jesosy nieritreritra anao maty nafatesany teo ambony hazo fijaliana eo fa eo ny ampitsingevana alleloia hitsingevana ny lela-famakinao ry avako ary de ho hitanao ndray le aim-panahinao taloha ho hitanao ndray le etaetanao an'Andriamanitra taloha satria raha tsy manana an'io etaeta io ianao raha tsy miverina amin'io ara-panahinao io raha tsy mirehatra ndray io ara-panahinao io tsy havita hiampina ianao hiandry ny tomponao avy amin'ny fampakaram-bady sambatra nge ravana ianao raha tratran'i Jesosy eo amin'izany hoe firehetana zany sambatra nge tsika ry havana lazany ten'Andriamanitra teo nge zany
ary na amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy na amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany de sambatra ireo mpanompo ireo. Halleloia. Sambatra tsika ary afaka malalako raha tratran'i Jesosy eo am-piambenana, raha tratran'Andriamanitra eo tratran'i Jesosy eo am-piretana, eo amin'ilay anao tena mbola mirehatra tsara indry, eo tonga Jesosy tonga de sambatra ianao satria isikina am'izay Jesosy de hanomboka hikarakara anao de ao an-danitra ao maka aina sisany ataonao. Tsy maninona tsika raha tsy ampy torimaso eto amin'ity tany ty. Halleloia. Tsy maninona tsika raha tsy ampy torimaso mety reraka amin'ny asa fanompoana fa aoriana kely ao. Halleloia. Tsy manompo intsontsika fa ho tompona ary sambatra tsika raha tratra eo am-panomponan'Andriamanitra. Misaotranareo miezaka manao ny fandarana rehetra zay ataonareo renydrehetra reny de natao ampirehetana ny ara-panahinareo. Mahitany ao zay lahy manao ny fampianina amin'ny teny anglisy. Ianareo rehetra zay manana zanam-pandarina eto amin'ity fandarinandramoka izao ty. Mahereza nareo zay mbola tsy manana ataovy zay iretana. Ny fomba ahafahantsika mirehatra de fanaovantsika asan'Andriamanitra. Aza manaiky tsy hanao asan'Andriamanitra, anaova asan'Andriamanitra. Ianareo reo mandray tsy anjara ohatra mivavaka fanombohana, any anombohana azy. Fa ho hitanareo fa inge ry avana ka zavatra sangisanginy ataontsika eto fa tena manompo an'Andriamanitra sika ary reny fitehirizana tsika mba hirehatra. Androany ary tsika andao araka ny tany androany hoe Jesosy aiza ho aiza ny lela famakiko amin'izao fotoana izao. Aiza ho aiza ny lela famakiko amin'izao fotoana izao. Amen. Mila jerenao zay zavatra zay androany. Jereo akaiky zay. Fa raha hitanao akaiky zay de andao eo no ananganan'i Jesosy ianao indray. Ary rehefa tafaverina amin'izao de izao tehirizo de miambena fa raha tratran'i Jesosy tsika eo am-piambenana mamono vavahady raha vao mandondona izy de zay sambatra ny mpanompo zay tratrako miambina amin'izany fotoana izany. Ny karama efa nomenanao isan'andro. Halleloia. Ny karama efa nomenanao isan'andro isan'andro. Iainantsika isan'andro. Karama sy cadeau sy 13e mois sy bonus sy tsy haiko tsony zay omen'Andriamanitra antsika eo iainantsika isan'andro isan'andro zany. Nefa raha mbola tsy matory koa tsika de omeny antsika ny lanitra. Ataontsika ty raha mahafinaritra be ty hoe anehoia Jesosy ndao mba angatantsika amin'Andriamanitra mba hampisehoan'Andriamanitra antsika aiza ho aiza tsika amin'izao fotoana izao. Afaka manontany ve ianao manontany ny tenanao manao jeritodika de manontany hoe raha zao ianao Jesosy ny tonga aiza ho aiza amin'izao fotoana. Samita iny tompontsika rehetra misaotra anao nahatrehatra avany ivavakantsika ty ray ty. Samba tafasaraka aminao. Meu fitsapara, meu fiseja namba iturapu turuturu sovarina tatorina tafasaraka aminao. Ontaginao, ramiturizai simulazino. Zao indai no itawa
aseoya aitako toepanasiny famotako Antaniny tenanao aiza anao zao samba nandao samba tafasaraka amin'Andriamanitra renao fitsapana meu fisedrana mba itorampotorotoro sovarina tratraorina tafasaraka aminao ampianarva aza vela tompo malala vela tompo malalo ampianarva Vanessa, now Sisa. Yes, you young, Aitaku, Twepanas in me Fautaku. Eyes out, so the man's out. The Fasara coming out. Now, fits apart, no, he said, I'm not to Turu sovarina trajorina da fasara camino alcanara alala azavela tumpu malalo alcanara manisa raha tsika avavaka zany zany lavana malala zany toroteny zany no tsika androany tena hiteny hoe Jesosy aza avelanao restory ako la mandondona mbavahady anao aza avelanao irestory a Jesosy a raha mandondona ambaravaranao ianao raha avako malalako tsy fotoana fatoritsika satsony zao fotoana fifoazatsika zao ary raha mpiambina tena mampiasa saina tsara tsika dia fantaritsika fa zao fotoana zao mihitsiny efa fotoana tahatahaka ny fiavin'ny tompotrano zao riavana halleloia efa fotoana tahatahaka zao ny fiavin'ny tompotrano andao iambina fa zany nanondrahana antsika riavana iambina ny nanaramana antsika riavana andao iambina tsara tsika fa ho sambatra ange-tsika riavana ho sambatra halleloia tena ho sambatra ho raha tratran'i Jesosy eo mpiambenana ianao a tena sambatra ianao halleloia ny angatahanao androany dia zao hoe Jesosy apreto ako ary raha tsy mirehatra ako ampafantarao Jesosy taiza ho aiza taiza ny latsaka fa eo amin'izay nalatsahatra eo ny ampitsingevanan'i Jesosy aniky ahitanao indray ny aim-panahanao taloha ahitanao indray ny etaentanao taloha atsapahanao indray ny firetanao taloha halleloia dia ho avitra somatsara indray ilay zavatra izay sarobidy nindraminao taman'olona nindraminao tamin'Andriamanitra fa tsy anao dao hivavakatsika amin'izao fotoana izao dia miteneno hoe Jesosy a foazy a Jesosy apreto a Jesosy a ampisikino a sotra Jesosy tamin'ity fotoana androany ity za Jesosy matoky fa voarainy tsirairay avy tena matoky a fa voarainy tsirairay avy a izany afatra izany matoky a Jesosy fa raha misy
ny mirehatra eto dia mbola mampirehetinao itoy irehatra iretarehtra ary izay tsy mirehatra kosa ho ampirehetinao izay tsy misikina ho ampisikininao izay tsy miazakazaka ho ampiazakazahanao Jesosy io vanginy isa tokatrano isam-batan'olona mba hahita an'lela famaky indray amin'ity androany ity dia ahafahany mandroso ara-panahy na inona Jesosy mety endrika lela famaky eo amin'ny fiainan'reto olona reto ka tediaviny mafy amin'izao fotoana izao dia nanomba azy hampahita azy alleloia izay nitediaviny raha io ve Jesosy ny hatonga azy rehatra ara-panahy nahoana moa ny tsomianao raha zay valim-bavaka ny tediaviny me valim-bavaka ny olona rehetrareto Jesosy raha zay ny hatonga azy hiambina tsara halleloia fa mila miambina zay rehefa ho avy misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy misaotra ty fantatro fa tsy tonga fotsiny eto indray zay za matoky halleloia tsy ho avelanao izay tsirairay avy zay miaritra eto fa samy ampiretinao amin'izao andro farany ary tsisy ray ho tavela anaty toromaso-pahafatesana na anaty fangatsiahana mamirifiry fa anatin'izao firehetana tsirairay avy zao mihitsy no hatongavanao Jesosy ary dia tsisy horaraka andarana izay misaotra Jesosy matoky aho fa tsy hamelirerana ianao fa takan'ireto zatovo reto izay tsy nanaiky raha tsy nandeha Elisa dia mataka izany koa Jesosy zay aminao tsy hanaiky zay raha tsy handehanao Jesosy hiaraka aminay fa eny andalana rehetra eny mety ho latsaka tampoka ny lela famakinay mety ho latsaka tampoka ny finoanay mety latsaka tampoka ny fahasalamanay latsaka tampoka fa mbola ianao koa ny hanampy anay hitady an'izany anatin'io rano misaotra Jesosy anao zay Jesosy dia mametraka ny fiainanay eo ampilatananao raha hisaraka eto zay dia oka ny anjelonao hitoby manodidina tsirairay avy ary samy ampahita ny lela famaky ny fiainanay ary dia samy irehatra iretareta eo ampiandrasana anao Jesosy amin'izao fotoanan'io zao betsaka ny tsy voalazako teto Jesosy nefa matoky aho fa anao mihoatra lavitra no izay manetretiny tsirairay avy ianao misy olona tena ianao no endrasana sisa ianao sy ny valim-bavaka avy aminao sisa ny endrasana Jesosy aho ka tonga avy ianao amin'ny isatokatrano isam-batan'olona amin'izao fotoana izao dia anomezeriny ny fony ianao anao mihoatra lavitra no izay neritreretiny dia ampitombony ara-panahiny fa fantatra fa raha mandroso ny ara-panahiny dia tsisy ahina ihany koa ny aran'nofony misaotra Jesosy halleloia dia vosiny satana dia afaritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka anaty litera ray aza tamin'izay nafafy teto fa nitendretra izay nafafy teto androany dia amoha avy zato eny am-pon'ny olona tsirairay avy halleloia amen hivavakantsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena dia andao ampandrotsika ny vavintsika Monique Mariette hivavaka ao amin'ny firenena tany tompo ary ranabavy Monique Pastera, na ito tsikaritsaritsa mbola hiara-vavantsika mandeha fotoana. Andriamanitra misaotra anao zahay. Misaotra anao zahay satria tanteraka sy navolagny fotoanany androany. Misaotra anao zahay Andriamanitra satria raha tsy anao no teto tsy tanteraka izao fotoananay izao. Misaotra amin'ny fitantananao anay. Misaotra amin'ny connexion izay nomenao anay. Misaotra amin'ny olo maro tonga Andriamanitra ka soranay anao zany rehetrarehetra zany Andriamanitra ankehitriny izay misaotra anao koa satria
nampianatra anay indray anandro any Andriamanitra mba tonga zahay Andriamanitra hiremy amin'ny fanompoananao. Misaotra mitenzina mitondra ny mpanomponao Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao zahay ingane ny teny Andriamanitra mba hitotra ao am-ponay. Ingane Andriamanitra mba hilentina ao am-ponay tsy hahiavy izany teny izany Andriamanitra. Ary rehefa ho avy ianao dia tsy ho faty ara-panahy zahay tsy hahita zay alemy fa hirehitra amin'ny fanompoananao zahay Andriamanitra. Hirehitra zahay Andriamanitra rehefa tonga anao ampitomboany finoanay Andriamanitra, ampitomboany ny fitiavanay anao, ampitomboany Andriamanitra zahay mba tonga zahay Andriamanitra hahirana fo isanandro hanao ny asanao. Malala aoka zany teny zany mba hilentina ao am-ponay tsy hahiavy. Aoka Andriamanitra rehefa tonga anao dia ahita vehivavy mahery ianao, ahita lena mahery ary vo hitsenanao. Ya, ohatran'ny tapaka angambany ny bavaky nataon'ny babantsika Monika fa ho farana ny nanababantsika Felina Rakoto zany amin'izao fotoana izao. Dia misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny teny izay rehetra nafafy ny mpanomponao teo. Misaotra Jesosy satria mbola nitondra hery-tanjaka ho anay indray. Jesosy malalo mbola nitondram-bavaka ihany koa zay Jesosy ny amin'ity androany ity mpanomponao. Nitondram-bavaka ho an'ny firenenay Jesosy malala. Firenena izay ankehitriny izay mandalo fisedrana sy fitsapana Jesosy ka izany ny angatahanay aminao amin'ity alina ity Jesosy mba amindrano fosy hamelanao heloka ny firenenay Jesosy malala, mba azo ny famindram-po sy famelan-keloka avy aminao Jesosy. Indrindra amin'izao fotoana izao betsaka Jesosy mety very hevitra, betsaka ny reraka ara-panahy, betsaka Jesosy ny tsy manako hoanina, betsaka ihany koa Jesosy ny manana olana isan-karazany. Andriamanitra jereo amin'ny indrafonao ny tsirairay avy any Madagasikara, jereo manokany ireny Jesosy, ataovy manana anao ireny, ataovy mahay miantso ny anaranao Andriamanitra, fa ianao ilay Andriamanitra mpamonjy amin'ny azo mora fo indrindra Jesosy, jereo manokana izay rehetra mangetahetanao ary ianao tompo hamaly vavaka n'izy ireny tsirairay avy. Andriamanitra mangataka koa izay Jesosy jerenao amin'ny indrafonao ny taninay ary indrindra Jesosy malala amin'izao fotoana izao dia ianao ny amindra fo sy miantra Jesosy malala. Petraka ao am-pelantananao Jesosy, ireo mpitondra amin'ny firenenay, ianao tompony kasika ny fony tsirairay avy, ianao Andriamanitra anamboatra ny fon'izy ireny mba handamina Jesosy, mba hahazoany vahoakanao, mba hiadam-pinaritra Jesosy malala. Izay ny angatahanay aminao amin'ity alina ity mba hahazoany mbola mitondram-bavaka ny firenenay Jesosy. Dia rehetra mety voatony ny vavanay tompo dia ianao no mbola manampy izany ka dia mankasitraka Jesosy malala indrindra raha isaraka eto izay amin'izao alina izao dia ny fanamasinao Jesosy malala ho hitoby anodidina hiambina anay ary hamety olo-masimamy anay dia hamoanay indray raha tonga ny maraina vaovao mba hahazoany mbola miantso mitera ary manome voninahitra ny anaranao. Misaotra Jesosy, aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra ny zoko Felina Rakototsika atao anatin'izay vavaka firenena izay dia misaotra nanabavy Monique Mariette ihany koa fa tsy mena tsy moa izy fa lasa kely ny connexion dia tapaka dia isaorantsika nazy ihany koa izany. Dia misaotra anareo koa indrindra atao anatin'izay fiarahan'izay, misaotra anao nahatratra amin'ny farany. Raha mbola singany amin'irao lanitra tsy dia eo netindratsika raha pitso tahaka izao dia azadiny fa ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika mbola tsy mety tapitra raha miditra amin'ny site web anay Kiradio ianao www.andramokaizo.com. Misy mandefa eo amin'ny commentaire eo ny lien ahafahanao mihaino ny aonjam-peo Kiradio. Misy toteny isaky ny adiny mandeha andro aman'alina, misy toteny isaky ny adiny 3 amin'ray amin'ny 7:07 maraina dia amin'ray amin'ny 7:07 ka raha 7:07 maraina miverinao zao fandarana zao raha tsy naheno hatramin'ny voalohany ianao dia tahiny tompo ary tsika rehetra raha pitsidrentsika miona dia samy mahery samy tahin'Andriamanitra dia amin'ny larobia moa fitondranam-bavaka
maromaro ihany ny fotoananam-bavaka amin'io satria elaela tsy nisy ny fotoana dia afinaritra ny fotoana amin'ny alarobia amin'ny 7 tsika manomboka ny fitondranam-bavaka raha pitsoloha mbola misy ko ny vavaka fiambenana samita in'Andriamanitra reo tsika fotoana mbola afahantsika manana connexion tsara ohatrany io afahantsika mifampahery dia samita in'Andriamanitra vao nuit daholo dia samita in'Andriamanitra ny tontolo andronao lela-pitso alamin'Andriamanitra mahereza daholo halleluia amen